Zay fitiavany. Oui. Miarakanao monsieur le DG. Ay rianja. Ay mandrosola sa mipetrapetra. Tsy mety azoko hoe inona no mahafaly indri amin'izany. Tsy tokony hampalahelo ve? Ka tsy azo nylany mihitsy hoe ilay zavatra nitranga sy ny zavatra niseho e. Zay le hoe, zay le teneko an'lahy hoe ahoana mihitsy moa tsy mahafaly an'izany. Zay marina le hoe aza manao ratsy eto amin'ity tany ity a. Kay mivaly daholo ny ratsy atao. Be nieritreretiko ve? Izy mihitsy ty. Ve le ho solution? Io ty afaka manarany aretina alohanao sady afaka misorisorinao afaka naretina alohanao dia na le réuniontsika rehefa avy eo mety tsy ampaninanao akory. Fitiavana? Tsara koa izany ka. Be fitiavana izany. Menarany fotsiny tsara fa mitoetrany. Ratsy toetra ve? Rehefa ozy moa le le DG hoe tsy misy olana dia zay zany. Fandrio sa dia tsy miasa mihitsy. Izy moa dia andreo tsy miasa. Ka isan'andro na ohatra no mandeha foanako. Zay zany fa dia dans 48 heures dia efa tokony lasa totalité an'ilay fond rehetra. Ie, misaotra betsaka anao re. Ino moa tokony isaoranao e? Ny volana etsy anay e? Any société razanako teo fils. Ka monsieur le DG efa lasako. Ie, efa lasa anay. Niaraka tamin'ilay fitiavany tray zao. Ie, niaraka mihitsy ndry zareo. Sady tato ry zareo a, niaraka foana. Azo indry tsara ataony miaraba rehefa maraina ny andro. Inona ke ty atao indriny? Manana indrindray za. Tsy etamadama be daholo ve ny nanaovandry ireny? Ie, misy olana nga? Ie, olana be mihitsy. Fa manina moa izany nanaovandry ohatran'izao ny etamadama be. Malahelo anazy ankizy izao. Mafantoko papa hoe tsy manaova voice fa ny teo olo ihany na veriny tateoriana dia nidady fotsy ho navainy. Dia izany ve tsy ampoivenilany le izy resaka daty ve le izy daty. Papa, falsification de document keny anaran'izany. Ain'lahy ko manina ny tsapiany lahy taotondriny sa inona? Sangisany loha zany papa. Efa naraniko daholo reny. Tsy lesy ty za efa tena so hoe manotsy détective Détective fotsy ve papa? ka avela fotsiny amin'izao avy eo sisy lahy mamy tsy hay hoe maty tsy hay hoe velona. Madagascar anarakana waza misana sekusema zara tena fikiri kuma visola sena la satale tua wangambe kauta pata bike fati quize te ulala like fate nanti quize ti amo te quiero anoro te acuerdas ti amo te quiero anoro te acuerdas a mí no ya no es love baby I'm falling in love I'm just a fast timba MJ baby I'm in love make it juicy ladies my fat girl tikeli tikeli oh my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli oh my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me.
Bonjour kia. Petra. Fa voafoa ndraiky indry izany ohatrany hoe mbola kamokamo zay. Tsy voafoky za fa petrapetraka tao amin'ny chambrako tao dia lasa saina kely. Amin'inona ki? Ny amin'ilay bebe tita ve? Sita? Ie, sa moa mbola tsy fantatry indry. Tita eo bebe. Very. Fa tsy hita ahoana kia. Dia very ahoana koa. Ka zany moko. Tsy hita ahoana izy nanomboko omaly tao an-trano. Tsy hoe lasaina izy. Za moa miteny hoe nisy nanao kidnapping ma tsisy meno anahy mihitsy. Za moa zany tsisy meno mihitsy satria manjakely. Dia tena zany ve ozy indry? Tena nisy nanao kidnapping izy hoa. Fa dia davindry hoaiza indray ary. Ka za ary vao maheno an'izany zavatra resahindry izaniko. Nga, so ihany za fanakaty. Tena fo ihany mihitsy. Nefa ngeky izy izany mankany amin'ny anay tsy mitenana an'izany izy e. Mba mahagaga koa izany. Nefa ne izy malala an'izany tsara mihitsy e. Fa ny tena marina ki tsy mahita ny anay aho. Tsy nahita ny anay ahoana. Fa ngamondy tsy voateo ny teny hoe mandeha mahita anazy. Menanao ange zay e. Hoe ahoana izay? Kalina, tsy haiko izay ho ataonao a. Tsy haiko izay zavatra tenenao amiko a. Fa mila vala mafapo fotsiny aho. Momba n'inona ka izay? Iza? Iza no nanino? Iza no toambadika ireny zavatra rehetrarehetra iny. Iza no toambadika ireny lainga be nataonao tamiko ireny. Lainga be nataoko. Ie, mba fantatro moa fa noho ny zavatra nataonao no natonga ny jason'olo tiako ny saraka. Mba fantatro hoe noho ny zavatra nataonao no natonga ny olo tiako afa-jaza. Safady Mba aza mikitikitika anahy. Sa manino ndre? Tsy mihinanao a. Ndaony amin'ny hôpitaly mbola tena. Aza mikitika anao a. S'il te plaît, ndaony amin'ny hôpitaly tsy mihinana tsy misy kampitsoina dia fa ndaony hoany. Mama. Noho ny lainga nataonao, ny zavatra nataonao rehetrarehetra ireny natonga an'izany. Fiza moa tena lainga be izany. Dia mbola sanao zany miteny fa hoe bebe voka ianao. Tena izay zany tena be voka marina zany ianao. Ka za Eritreritra tsara fotsiny. Eritreritra tsara alohan'ny hamalinao anahy sao dia mbola handainga amiko indray ianao. Ary tady dio feto ambany tanako eto ny fiainanao rehetrarehetra. mena azy ve izany? Tsy haiko izay ndraisanao azy. Fa eritreritra tsara fotsiny. Tena hoe iza? Karena? Karena? Fa ina mahatonga anao miteny Karena? Ka izy sa tsy izy? Ka rehefa fantatrao hoe ilay ary izany dia mbola ataonao ina ihany izany. Rehefa miresaka amin'izany dia mikipy sa ahoana hoe tsy mahita anazy. Dre koa izany e, tsy izany kia. Hitandry, rehefa makany aho dia tsy mahatratra anazy mihitsiny. Dia izay mahatonga anahy hoe tsy mahita anazy. Ve, izany aloha mba nahita anazy. Dia lasaiza izany kia izany mami. Tena nisy nanao kidnapping ao. Dia iza? Izay aloha tsy haiko e, fa tena sura amin'izany aho. Na ny telefoniny aho any aky tsy mandeha koa e. Any mba sao dia lasa nanao vakansa ary izy e. Dia any amin'ny tany tsisy réseau ohatra. Izany ve ozy ndry?
dia aiza ho aiza amin'ity tany ity mbola tsy misy réseau zany amin'izao. Na marina aloha zany e. Dia tena hoe nisy nankakelinao bebe. aiza koa e. Zao Kalina, tsy raharanao zany, tsy problèmenao zany, n'inona hoe inona ny ilako anazy na inona. Fa teny anahy fotsiny marina izay no tiako ho fantatra. Ka tsy moramora izy monsieur le DG. Tsy moramora hoany e. Han? Teny anahy fotsiny hoe iza ny olona atao ambadika ny zavatra rehetra ireny, iza na ny teti-dratsy anao an'ireny mba tsy andraisako anao responsabilité amin'ny zavatra tsy rehetra rehetra. Izay no tiako ho fantatra. Dia raha ohatra ka tsy misy. Tsy possible zany e, zavatra impossible zany. Fa rehetra tsara fotsiny. Fa ohatra hoe ianao no mikiry tsy teny. Dia tadidio fa tsotra fotsiny ny hafaran'ny fiainanao. Ary ho any anenanao zany. Ka eritrereto tsara fotsiny fa mila valiny mahafa-po. Zay, dia mahazo mandeha amin'izay ngamba ianao. Zany eky afaka nanasandritana ny resto e. Taizako kindrina hita olona manomana planche projet goavana be ohatry tany amin'ny resto zany. Eny e, na ohatra hoe tany anatina gargote. Indrity fa io indritikita mampimeana mihitsy. Zao positsika izy indray zao hoe ho any amin'ny gargote izy indray. Sotiantsika daholo ny mason'ny olona. Mety eky izao any. Sady mba manao goûter kely dia miresatra izy. Eny e, marina ihany aloha zany tena izany. Sady etontsika mba makamaka rivotra. Asika. Mialo soa. Ahoana ty? Tsika sy dia moa zany eto ampinamana izao. Ie. Tsy azo, manindry mametraka an'izany fanontaniana izany. Fa sao dia tezitra indrindra ohatra hoe sao dia en fait misy zavatra saika anontaniako andray zany. Fa mety hiteny marina amiko ve ndray? Marina? Marina momba an'ina aloha tsy indry fantarina. Tena tsy indriva. Tsy indriva. Tsy za. Fa za manino. Misy inona? Tena anao mipotsina aloha hoe tena tsy indriva e. Sa indriva? Indriva e? Ndasy mihitsy anao. Le resaka tia indry olona zay ane tsy fantatra akory e. Tsy indriva e, indriva e. Tsy azo fa misy inona dia inona le marina tia indry ho fantarina. Nanafinany taty e. Indriva e ho ahy. Matava be ve? Fa tena tsy indry marina ve? Ndraiky aza mampimea. Amin'ny fomba hoana kiny anafenako any Andramatoa be iny. Zaka ino anao an'izany?
tena marina ve izany? Oui. Ndaty kafe ve? Tsy tena tsy kafe mihitsy zao nileko amin'izao. Ary to stressé be mihitsy alahy zany. Ay, amikay monsieur le DG, mbola atao amin'ny broky mihitsy izao. Fa tsy efa handefa antsika e? Andeha Andiany fa vaky ny lohako. Amin'iny momba ny atao ampiasana ve? Momba ny asa? Ny asa mangony fotsiny fa maminety hatramin'izao tsy nahinona vaovao mihitsiny. Tena leo tena hoe mitady olona foana re zany no ataoko. Fa izy akoatran'ny madame Caterine zao nefa ny tediavinareo? Mama, mboko za samy nakana détective daholy na za koa zany. Fa ngana angalana détective mihitsy? Eny ma? Tena hoe leo. Ary sao dia mba tindrera mety aminay? Tsy amin'izao mihitsy ny ka tena efa lasaiko an'ireo zany maminety tsy mbola hita tsy ampy an'izany fotoana. Bon, sotroko zany ty rehefa tsy sotro ialahy. Malasa aiza renao zay maminety. Dia hono a, izany olona nitenenina rehetrarehetra zany détective no nahita anazy. Manino? Lako valiny maika. Ena koa rany tsy nieritreritra amin'ity. Sao mety hoe leobe le izy mandengy aminah ve zao? Maninona? Fa za ve za resanao zany? Zao a tsy zany nanao an'izany. Nazahana ndraiky mba gaga hoe mba iza loatra ny olona nahavita an'izany. Mialatsiny amin'indrika izaka renao. Mialatsiny amin'indrika raha nandrisy fanantenana indrika tsy zany nanao an'izany. Fa mba iza ary ty. Tsy mbola tsika foana ny izy hatramin'izao e. Tsy haiko mihitsy, tena tsy haiko. Zay lazaiko andritra zay hoe nazaza mba gaga hoe mba iza loatra ary ny olona nahavita nakakeriny any raha matovo efa antsika be. Dia tsy haiko aty fa tena mieritreritra zany ry io hoe zany namafina azy mitazona azy akeriny amin'izao tsika miresaka izao. Fa zakina mivonika hoe iza moa tokony havita an'izany amin'ny taty raha tsy ny fahavalony. Rehefa iza ny fahavalony raha tsy indritra. Zay aloha dia marina tsy azo lavina. Fa tsy haiko e. Fa zao a, izay olona nahavita an'izay koa aloha mila ampidirina atao amin'ny fikambanana mba manatevin-dara. Ay reka izany tsika fanaovana fikambanana mihitsy. Zao nety tsy fantatry indrina. Tsy tsika roa rerana eny. Ny olona tsy tia an'ireny famirazana ireny. Ny andro any taona mandeha mira. Mbola maro ny olona leo an'ireny family. Dia mbola hiady foana fa izany tsika amin'izao izy indrika. Ie.
Dia divatsika mandrapahafatiny ve? Kosa tsy tena za kosa sady tsy magnano izany isika. Fa izao ataontsika izay divana indray mandra-pahalaniny azy misy ny sahoana izy indray. Mety be amiko izay. Adino koa fa nisy fotoana tamin'ny mboky satsitako dia efa verehevitra tanteraka mihitsy dia information tany amin'ny Kaliana indray nahitako anazy. Dia Kaliana zana dia fasanao SMS to? Ie izy na dia vasoko message to fa c'est sûr fa hita mivetivetika misy amin'ny minute. So dia tsy mety so dia tsy mety ahoana ke? Ka so dia vokisa lainga indray mantsy raha efa fantatry ihany mantsy ny fahaizan'ny Kaliana mandainga fa ohatrany misotra mihitsy izy rehefa mandainga. Dia mba fiable ve zany information avy any amin'ny Kaliana? Hoe izany ny anarany andaingana? Tsy mieritreritra hijanona ela tao am-piasana angamba izy raha nao an'izay. Fa za kely mihitsy fa tsy sandainga aminazy an'iny. Elahy ihany oko. Sange miteny fotsiny e. Fa ilay diso fanantenana amin'ny fiainana mantsy no tena ratsy. Ka hoe mba hoe fixing e. Hoe mba navavao tsara na ratsy dia mba fantatro hoe aiza izy mba fantarako amin'izao nge za tsy zavatra afaka ataoko mihitsy ne. Eny e, dia izay zany tsy efa milamina ve zany momba an'iny. Tsy anao amin'izay hoe tsika sy lahy zany fa misy elahy. Efa lera mihitsy zao na tokony handeha. Ie, ka izay mantsy sady sao dia tara prévenu tsika sady efa haiko izao ny anombohana anazy. Danako moa dia ahoana entandre dia any amin'ny parking antsika miona. Izay mihitsy tena mahafinaritra anazy. Fitiavana. Oui, monsieur le DG. Tonga dia mba hitako naraka ny drika ilay tasy fantatra. Ok. Efa firy andro sao mama, tsy nandrinesana vaovao, tsy mandeha ny telefonanao, tsy hay hoe aiza na aiza. Fa dia nahoana loatra arivo mama no nilazanao ny trano, fa lasa aiza ranao mama. Monsieur ny anto e. Mbola za araky iny atao teto aloha. Fa mitady an'angatra? Tsy hoe mitady akory fa iny koa misy olona tato eve mpamadamabe nefa mody. Mbola za aloha mety. Fa raha seza matinao moa za madamabe. Za no mampapetra-panontaniana an'ahatra amin'izao eto. Dia tena mbola tsisy vaovao mihitsy izany. Nefa zao efa ho hariva indray ny andro. Ny andro hariva. Ny omaly mitovy amin'ny afaka omaly. Dia ohatran'izany foana atamin'izay tsy nateo anazy izay. Izany nge zao monsieur tsy hitako intsony izay atao ato e. Androany izao hita amin'ny monsieur no nataoko androany. Fa ino no natao indry?
Zagnery misy tena marahely be amin'ny madamo be. Dia ahoana zany raha tsy miverina intsony izy tena andeha hipetraka any ambanivohitra ihany raha izany. Fa inona koa tiredireti-ndry ity e? Tsy misy dikany intsony ange fisiko ato rehefa tsy ato madama be. Fa tsy misy dikany ahoana e? Rehefa hoe raha zanakoto ka ao amin'ny membre amin'ny famille ny raha zanakoto dia efa mipetraka raha zanakoto saika tsy misy dikany ahoana? Ka madama be nge. Tsisy hoe raha fa tsy eo mamy dia mipetraka ndray hoe tsy raha zanakoto. Rehefa raha zanakoto dia raha zanakoto foana na tsy eo ny olona anankiray. Rehefa ato amin'ny famille-ndraha zanakoto dia mipetraka raha zanakoto foana. Ngandry tsy olona. Za hoe ny diso feny fa ohatry ny teny Monsieur James hoe raha zanakoto koa i Delphine. Fa raha zanakoto ahoana koa iny? Ohatry ny hafahafa zany sa tena marina ihany ilay rediredin'ny Delphine hoe mandeha koa ange izy fa izy fotsiny no miasa ato e. Dia tena raha zanakoto ve i Delphine? Ho ratsy zany ny tantara raha tena raha zanakoto izy. Izy zahanana tevateva azy iny. Maty Mazava fa rehefa ohatra zany ry ato amin'ny fianakaviana raha zanakoto dia tsisy tampoka hoe tsy raha zanakoto tampoka izany. Mazava? Eny efa zao karakara aloha ny sakafo fa mbola betsaka ny adidimendantsika hatramin'ny nahateo amin'ny mama ka hatramin'izao aloha. Zay, tovy aloloha ny sakafo. Liliane. Dia misy zavatra maina madinga. Ohatry mbola tsy maina ny ilay lamba sasako tamin'ny maraina e. Misy akanjo ilainy madenga. What? Mitsy misy akanjo made tsony aty. Ahoana ny made zay? Ça va ve aloha Liliane? Oloha vita hatramintsy ka? Leraka be nga? Fa ohatra mitentena foana fotsiny. Zany re madefa tena tsy azoko tsony e, tsy azoko. Ninona zany? Mbola tita foana ve bebe? Madama be mbola tsy nody foana ka. Dia zany ve no mahatonga Liliane miasa sena be eo? Ka. Madea, fantatro Madea ve ny tena tantaran'ny Delphine? Delphine? Delphine be ve? Ye. Fa tantarany ohatry ny ahoana moa zany? Fa nanao inona izy? Le tantaran'ilay hoe izy mangala-pihinana foana ve? Ka. Ninona re e? Ohatra hoe tena anarany fantatro Madea ve? Ie. Iza ny tena anarany? Delphine?
Fa tena tsy fantatry ny lanina ve ny tena anaran'ny delphine? Mba lasaiza koa ary bebe. Tena za koa tsy mahay an'izay aloha madea. Fa vadoko aloha ny resaka e. Manao ahoana nareo any? Za zany tena malahelo be amin'ny madame Also mihitsy. Hafa ihany nareo re mbola tato an-trano. Na za koa ary moa ihany. Tena malahelo natao trano mihitsy aho. Na ny chambre, na ny piscine. Sisy e. Fa tsy mieritreritra no ody aty mihitsy zany nareo. Ody sady ve? Sady vao tonga. Le ody aty an-trano iverina anie zany fa tsy hoe fa tokony ody made. Hay ve, ka zany hoe afaka maka aty e? Eny e, fa tsy hoe tsy manana eritreritra ny iverina hipetraka aty ve. Sady aloha dia tena tsy haiko mihitsy ary Liliana. Tena miankina amin'ny maman ihany io. Fa ary madame Also zany tsy manana eritreritra ny iverina hipetraka aty koa. Maman koa aloha tena mbola tsy haiko mihitsy izay eritreritry maman e. Sady tsy te anontany anazy koa fa angamba bediny eo indray. Tsy haiko izay eritreritry. Ay mbola masika be foana madame any. Taky n'inona? Ary iza daholo zany ny ao an-trano ao zao? Ao daholo ny olona ankoatran'ny monsieur Anay. Hay, ao koa zany bebe. Efa hoe bebe mbola tsy nody. Liliana koa zany. Ka eo Liliana miteny hoe ao daholo ankoatran'ny monsieur Anay. Tokony miteny hoe ao daholo ankoatran'ny monsieur Anay sy bebe. Marina zany diso, miala tsiny. Ao daholo ny olona ankoatran'ny monsieur Anay, madame be ary madame Also. Zay vao mazava. Dia aleo aloha zany le raha-baholo. Zay. Tsy afa-tsatsony koa iny anankiray. Tia mba tsisy namana ho azy? Za vao tsika tany indrindra. Fa raha mety ireo dia atso e. Fa tsika ingahy izy mety foana? Miandraikarena fotsiny tsika dia mivoatasy hafa ilay vola. Claire. Avela que d'être que l'autre. Ah, oui, c'est là. Et tu fais tout ça. Ok. Kaya kamu kan nak melewati? Mademoiselle Caroline, est-ce que vous avez Fazer as pensions alimentaires à fotsiny. Fa maniny e? Fa diso ndraika zany? Ie, tena diso be mihitsy. Alaizay misy le DG teo? Ziadi. Izy tsy afaka irano amin'izany zavatra izany izy. Tsy ratsy ka.
Menonao am'izay ara. Voalohany aloha Galo, misy anakifiry moa zany le izy. Kalma aloha indray dia sotrony fiarandre. Kiri avazao pour le chef. Anao zao. Freddy masaka letsy ny sakafo a. Sady tena hoanitra mihitsy izany e. Koa zany. Matsiro be mihitsy ty zao a. Ono a, ary anao tao tsy niatso ahy mihitsiny e. Zako moa tena reniko ny torimaso dia tao dia taoko. Ie, tena hitako mihitsy hoe reraka be ianao. Tsika koa tsy tokony nandeha lavitra be ohatran'ireny androany. Efa miteny aminao fe ilaina ny mandeha ohatran'ireny. Azonao? Ka lasa reraka be ianao. Tsy maninona ve? Tsy maninona mihitsy naka. Reraka kely fotsiny aho dia natosy. Zay. Ono a, ary ndrivy zany tsy natoro mihitsy. Nakanaka kely ihany aka. Aiza koa hoe, asa matankeo ndry. Jereo ary ndry mahavita lasopy matsiro be ohatran'izao. Iny, natory kely aho dia ny fo. Raha tsy zany hoe tarika be ohatran'izao sakafontsika rive, laha kosa zany. voalohany aloha raha momba ny langabe ny teniny kirainao izy ny tena zany dia Iza le izy? mino hoe fantantrana zany monsieur le DG donc tena tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony tokony mbola tenenako an'izany fa tsy misy tombotsoa mihitsy koa ke zany vao maika ary zany anatony ilelina femisy atria Tsisy tombotsoa anao fa zavatra tsy mazava aminao dia tsy mety amiko izany. Azonao? Anazy misy. Tsy izay ny zavatra fanarantsika tamin'ny maraina Kalina. Traiko inona tsy mazava aminao amin'izany? mazava ka Dia inona mbola tsy haiko inona ny indrempirepianao anahy? ka tsy zany fa na mety na tsy mety aminao dia tsy ny zavatra tianao hoe mihitsy ny zavatra teneniko eto fa inona? vomeko anao tsy information ty dia samy atakitsika Finito e. vakio e Inona no tianao tongavana amin'ity zany? Hoe omenanao koa zany ty trano anankiray ty? tsy misy idirako mihitsy ka any misy madame Catherine donc samy atakitsika zany Aza manaiko zany. hoantsika Izy io? tsy haiko Tena ohatran'ny diso aho fa nanarana kely aho teo. Fa tsy anao raha ve tokony dia isaorantsika ty sakafo ty e.
fasare aoka ivavaka isika dia mbola misaotra anao zay to fa misy an'ity sakafo sy eto anatsiany ary angatahanay aminao mba tsofonao rano mitondra hezy tatsaka ary fahasalahoana ho anay izany vavaka izany dia angatahanay io amin'ny anaran'i Jesosy zany akao amen mahazo toretsy noko toraka izany fa ono ah tsy mbola nahareva avao makasika an'ilay fianakavianareo mihitsy ve anao hatramin'izao tsy mbola dia ahoana zany dia mbola tsy nisy antso nataony zareo mihitsy ve na dia hoe na dia efa mesazy fosiny azy andeha tsy haiko letsy sady ny telefoniko koa tsy velona maninona tsy te hoengelenina e dia zareo koa ve zany tsy niantso mihitsy tsy nanina tsy fiaino SMS fotsiny zany na apelina labo sasany telefonitry hatramin'izao tsy haiko mihitsy aho momba an'izany sady za koa tsy te hivaky latety amin'izany tany aho tsy hita zay nataondro zareo ko no efa tsy antsony aho vao hoe ary za koa nge mino e fa tsy nantsy fisika ohatra na raha tsy fantatry zareo akory na dia zanyko sara veretsy ka na ny fisin'ny James mikasika ny fahasotam-piarany James ny fotsiny azy ave dia anazy ny azy ary hoany fanankatsika tena tsara mihitsy ko zany lasopy zany ty Madagascar anarakana waza misana tekusema zara tena fikiri kuma visola sena la sadale tua wangambe kauta batabai fati quize te ulala like fate lanti quize ti amo te quiero anoro te acuerza ti amo te quiero anoro te acuerza I mean, no, ya no es un love, baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies, my fat girl, big Kelly. Oh, my fat girl, big Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, big Kelly. Fat girl, big Kelly. Fat girl, big Benji. Please baby follow me. Fainan matunga ni tikeli. Mifata mfamindra kusnifteni. Teko zanangamba lekia. Zadu sa rupiaru aminao. Tavela kumisi kiti kaya now. Za now and now. You are my only love. Za ti amo te quiero.